Eva fibeazana miaina sy mity. Eva fandaharana arahanao isan-kerinandro eto amin'ny RDB. Izay fampidiran'izay dia ny fandaharana ifandray no raisinao eto amin'ny onjam-peo 93.4 ny radio Don Bosco. Izany feokira malevaka izany no hitondrana ny arahaba feno firaritso ho anao mpanjoitsy tapaka ny fandaharana. I Voanga no eto amin'ny manolotra ny fandaharana, i Bruno kosa no ao amin'ny lafiny teknika. Toy ny alakamisy faefatra ny volana toy izao moa dia mahazatra antsika hoe miopana kokoa ho an'ny tanora ny lohahevitra resahana. Tanora vao eritreriny no namako eto hiaraka hitavatava sy hidinidinika amintsika androany. Dia tsy izany fa Estina, salama Estina. Miarahaba ny Voanga dia miarahaba ny ao amin'ny lafiny teknika, fa miarahaba antsika mpanaraka ny fandaharana Eva ihany koa. Dia koa Théo, tonga soa Théo. Faly miarahaba ny Voanga sy Estina, dia miarahaba ny teknisiana ao ambadimbadika ao, miarahaba antsika skoty rehetra maneran-tany izay mankalaza ny Masinda Georges androany fahatelo amby roapolo ny volana avril. Arak'izay tenen'ny Théo zay moa zany dia i Théo dia anisan'ny mpikambana ao anatin'ny fanilon'ny Madagasikara, ary Estina kosa dia mpirotsaka tsitsirapo tanora Apia miaraka amin'ny Centre Ropia Madagasikara. Toy ny mahazatra dia izara roa ny fandaharantsika androany. Ny 30 minitra voalohany dia ifampizarana, ifandidiniana eto. Ary ny 30 minitra faharoa kosa dia andraisana ny antso avy any amintsika mpiaino sy amakina ireo SMS alevantsika. Raha tamin'ny iray volana toy izao tsika dia niresaka hoe tanora mahafantatra maizy tanora mitondra fanovana. Aniotsika dia iresaka singa anankiray izay anampin'ny tanora afany mitondra izay fanovana izay dia ny fahafantarana ny maizy azy. Ny lohahevitrsika androany zany dia hoe izaho tanora mitady ny maizy azy, izaho tanora mitady ny maizy azy. Ny lohahevitra ifampizarana eto moa isaky ny alakamisy dia mazava ho azy fa anampy antsika ho any amin'ny lohahevitra mandritry ny taona dia ny hoe ho avy mendrika kokoa. Ka alohan'ny tena hidirana amin'ny fotoatin'ny fandaharana ary dia indromenanareo ny laharana azontsika ifandraisana rehefa amin'ny tapany faharoa dia ny 22 443 90 na 22 442 09 raha iantso mivatana io. Ary raha andefa SMS kosa dia 033 08 850 02 033 08 850 02. Eny ary isento kely tsika angamba alohan'ny hidirina amin'ny tena fotoatin-dresaka. Tia no inona ohatr'izao dia ohatra mampatsiaro an'ilay talonanao filôzofia ireny izy ianao être ou ne pas être. Fa ino anefa hoe nisy antony hafa mihitsy, nisy antony manokana nisafidiananareo any ty lohahevitra ty. Ny fantaniana hoe izao dia natao hamantarana ny tena moa zany ny anton'ilay fantaniana. Mety hitentsika hoe tsika ve dia tsy mahafantatra ny tenantsika satria hoe izao zany, fa tentsika ho fakafakaina ao anatin'ilay izy dia tena hoe ny maizy azy anao mihitsy ny tiana hivoaka zany ao anatin'ilay izy hoe inona ny herinao, inona ny mety ho fahalemenao
dia mampatsiahy anao koa hoe tokony hanana fahatsiarovan-tena ianao ao anatin'izay zavatra ataonao rehetra, dia maneho ihany koa hoe tokony hanana fahaizana amin'ity ny tenanao ianao rehefa fantatra hoe izao no maha-izy azy amin'ny zavatra izay ataonao. Le fahafantarana ny tena moa izany dia tena dingana lehibe iray mihitsy anehoanao ny maha olona anao, izany hoe mampiavaka anao amin'ny olona hafa zany le izy, dia hoe izy ianao, dia inona no maha izy azy anao. Ankoatr'izay ihany koa dia dingana ara-tsaina sy ara-panahy mihitsy le izy satria ny fahafantaranao ny tenanao dia manamafy kokoa ny fifandraisanao amin'ny tenanao sy ny manodidina anao. Dia ao anatin'izay rehefa mahafantatra zany ianao hoe izy ianao inona le tanjaka anananao sy ny le fahalemenao manampy anao kokoa izay hanana fahatokisa-tena amin'ny zavatra ataonao, satria efa fantatrao zany hoe ty le zavatra tena haiko ohatr'izao rehefa manao an'io dia rehefa fantatrao zany ny tenanao dia mahatoky tena ianao amin'izay zavatra ataonao rehetra. Hanampiko kely an'izay fa voalazan'ny Estina daholo izy miravavy hoe inona moa ny dikany hoe maha-izy azy zany. Tena ohatrany hoe filozofika be ohatrany hoe manao filozofia any am-pianarana mihitsy hoe izao. Dia ny atao hoe maha-izy azy dia tsy hoe fotsiny hoe anarana na hoe fiaviana, fa tena hoe toetra vao anatinao avy ao ny tena hoe maha-izy anao. Ao konko hoe ny soatoavina, satria tsika malagasy dia misy soatoavina dia tena hoe misongadina malagasy anao dia izay maha-izy anao. Dia mety hoe eo koa ny hoe nofinofy, mety hoe te hanofinofy anao azy zao dia rehefa tanjoko iny dia izay rehefa tratraka iny tanjoko iny dia izay no maha-izy dia na koa hoe ny safidy atao eo amin'ny fiainana. Dia izany hoe isika hoe iza sika rehefa tsy mijery na hoe iza inona ninotsika, mety hoe ao anatin'ny finoana ihany koa, satria izao tsika katolika ohatra dia ao anatin'ny finoantsika ohatra hoe izay no maha-izy antsika, izay ao anatin'ny finoana no anasogadinana hoe eto ny maha-izy fa izy ary ny tenitsika atao hoe tanora mitady ny maha-izy azy, fa izy ary ty tanora resahantsika eto ty. Ny eto aloha ny tanora zany raha faritana dia 5 hatramin'ny 4 taona eo. Fa ho an'ny firenena mikambana kosa dia namaritra izy hoe ny tanora dia 5 hatramin'ny 30 taona. Fa amin'ny ankapobeny moa zany ho antsika malagasy zao dia rehefa tafiditra amin'ny adolescente na zatovy dia efa faritantsika hoe tanora izy izay. Ankoatr'izay ihany koa resaka taona izay nolazaintsika teo izay, fa ankoatr'izay koa misy an'ilay ara-biolojika hoe rehefa tafiditra amin'ny vanim-potoana fiovana amin'ny resaka fananana na fahasalamana dia lazaintsika hoe tanora ny olona anankiray. Fa eo amin'ny fiarahamonina zany hoe ara-tsosialy dia ny tanora indray dia olona efa eo amin'ny resaka hoe fandraisana andraikitra indray zany resantsika, olona efa ao anatiny hoe manana andraikitra lehibe eo amin'ny fiarahamonina misy anazy na ao an-tokantrano, mety efa hiditra amin'ny resaka hoe fandraisana andraikitra amin'ny firenena mihitsy ary amin'izao moa zany efa hitantsika ireny ny tanora ny tena mihetsiketsika. Dia izay le amanetantsika anazy hoe ny ara-tsosialy dia ohatr'izay ny tanora hoe olona efa mandray andraikitra, dingana anehoana fahaiza mitondra tena ihany koa ny hoe tanora eo amin'ny fiarahamonina zany hoe efa olona efa tonga saina zany amin'ny zava-misy eo amin'ny fiarahamonina, dia izay no amaritantsika ny hoe tanora. Fa tsika moa zany matetika rehefa hoe mbola mahavatena le olona dia hoe tanora izy mbola mitana tsara dia anisany ihany koa izay. Fa misy koa indraindray hoe ao anaty saina ny tena tena tanora izy. Fa ny angambany tsara asongadinantsika fotsiny hoe ilay tanora resahana eto zany dia ilay mbola eo an-dalam-pikarohany, ilay mbola tsy feno tsara ny maha-izy azy manomboka mivoatra tsikelikely izy. Na mety koa izay mety hoe te hanaraka ny namany ohatra, mety hoe misy olona fa te ho tafiny dia eo hitany hoe ohatra izao ke zany ny tena maha-izy azy, satria izy dia izy vao tena mikaroka ny maha-izy azy. Efa nisy ny resadresahanareo ihany teo hoe misy singa maromaro mety afaka maritana hoe ity maha-izy azy ny olona anankiray zany dia fa azonareo felabelarina kokoa ve izay hoe inona tsara ilay tena azo amaritana hoe maha-izy azy ny olona anankiray.
Fivelarana ara-batana moa zany zao dia anisan'ny tena mahisy azy ny olona iray satria ny tsika zao samy manana ny toe-batany fa tanora moa zany tena resahantsika eto dia eo amin'ny tanora izy aloha tena mamelanja be mihitsy izy amin'ny resaka hoe ivelany ara-batana izay mety hoe resaka nofo ohatra hoe bebe sandry ohatr'izay dia tena zava-dehibe ho an'ny tanora izay. Ankoatr'izay ihany koa resaka endrika tarehy zany na resaka volo dia izay aloha zao anisany hoe anehon'ny tanora ny mahizy azy eo amin'ny fiarahamonina misy anazy. Fa ankoatr'izay ihany koa dia misy ny hoe ara-tsaina hoe fahafahana mandinika zany mety tanora mety manana olana maro misedra olana maro ao anatin'ny hoe mbola tsy be andram-piainana dia ao anatin'izay ilay hoe fivelarana ara-tsaina mikaroka vahaolana raha misy ilay olana. Dia ankoatra ihany koa mametraka fanontaniana ohatra ny ataontsika teo hoe izy zao dia hoe tanora inona ary ilay mampiavaka anao amin'ny olona hafa, inona ilay tena mahisy azy anao dia ankoatr'izay ny fivelarana ara-piarahamonina eo amin'ny ankohonana fianakaviana namana sy ny sisa. Tanora moa zany mety hoe be namana izy mbola tsy fantany tsara hoe iza ilay tena namana dia iza ilay namanamana ao anatin'ny fivelarana ara-piarahamonina ho an'ny tanora izay. Dia ho an'ny zava-dehibe ao aminazy ireo rehetrarehetra ireo ireo ny tanysaiko teo ireo satria anisan'ny fomba anehoany mahizy azy eo amin'ny vatany ny voalohany teneniko teo eo koa ny ara-tsaina ary indrindra ilay fiarahamonina ahafahany mivelatra maneho ny mahizy azy. Ie napiko azay fahalasany teo zay ihany tsika afaka esaka ohatra koa hoe fivelarana ara-panahy satria tanora dia mety hoe ny tanora afaka misy ny atao hoe tanora sy fifandraisana amin'ny Andriamanitra dia ohatra hoe tambola kely zao dia ray aman-dreny no mitondra antsika mandeha mivavaka dia mety hoe raha ohatra ka efa zara ray aman-drenintsika hoe hoentina mandeha mivavaka foantsika isan-kalahady dia zatra amin'iny dia iny ny anasongadirana foana amin'ilay hoe mahizao ahy dia fotoana ahafahana mandalina finoana sy ny antso miantefa amin'ny tena satria tsika rehetrarehetra matoety dia misy antso antsoinantsika daholo na iza io na iza dia manaraka zany ny fotoana ahafahana amin'ny safidy matetika isika tanora tena matahotra ny anao safidy tena satra ho antsika tanora ilay izy satria tsika indraindray matahotra antsika raha ohatra hoe anao an'ity za hijoro za andray an'ity zavatra ty dia tonga dia mety hoe misy kerana mety na tsy mety atao dia tsy maintsy misy manakiana foana na aiza ie dia matahotra ny tanora isafidy nisy androso lasa sakana be lehibe ho anazy zany hoe satria za raha ohatra ka anao an'ity dia voatsikera dia aleo aloha za hijanona fa aleo ny hafa ny anao azy dia manaraka azy zay tena misalasala be ny tanora hoe aiza lalana ho arako mety hoe araka azay tsikera zay ihany ohatra hoe zany hoe mandray andraikitra izy eo anivo fiarahamonina ohatra dia voatsikera izy dia hoe ty ary ve zany ny lalana tsara sa ilay zavatra ho an'ny eritreritro ie dia raintsika ohatra afaka raintsika ohatra zao araka izay tanora zay ao hoe Carlos Acutis izay tena indraindray ny fiangonana tanteraka izy tena hoe nainy safidy tanora dia tanora tokoa ny tovolahy tao anatin'ny teknôlôjia araka nafantarantsika azy dia tsika moa zany tanora dia tena hoe milomano ao anatin'ny teknôlôjia dia izay nangalako ohatra ny Carlos Acutis satria izy afaka nanaraka fotsiny afaka nanaraka ny fiainany ohatrany hoe nanaraka fiainana mahazatra zany ohatrany hoe na dia teo ary ny mahizy azy dia nanaraka fiainana mahazatra foana izy dia ny safidy ny ampiasa ny talentany mba hampamiratra azy satria raha ohatra antsika zao manana talenta miafina dia mba hampamiratra antsika dia ampiasaintsika iny talenta iny dia ao konkoa Masimbavy Terezy tena Terezy kely tena hoe nanana safidy maro izy teo amin'ny fiainany fa ny safidy ny anokately izy nanampy manitra dia tsy na dia tsy mora azy safidy raisiny dia safidy ho fototra amin'ny fitiavana sy finoana lalina dia ao foana ilay hoe ara-panay zany ie dia misy koa ny hoe ara-pihetsepo zany hoe fivelarana dia zava-dehibe amin'ny mahizy azy ny olona iray satria ao no ahitana ny alahelo sy ny hafaliana ie zay raha tenentsika amin'ny fomba hafa zany dia hoe olona feno mahafeno ny olona iray mahizy azy saina vatana fanahy fa eo ihany koa ny valeur ny sotoavina safidy ataony ny fomba sy ny finoany zay ngamba raha fitenitsika dia izy ie dia mino fa hoe ny olona anankiray tsy hoe voateraka dia efa hoe iny
iny vita izy iny maizy azy fa mandeha tsikelikely miorona tsikelikely maizy azy ny olona anankiray dia eo amin'ny fahatanrana zany tena hoe miorona maizy azy satria eo le tenenareo teo hoe efa manomboka manana safidy dia raha mbola misy fotoana elaela zany ny anorenana an'iny dia mety misy sakatsakana dia inonreo mety hoe sakatsakana tsy ataoko hoe tsy ahafantarany tanora anankiray ny maizy azy na hoe manakatsakana azy amin'ny fanorenany maizy azy le maizy azy ny tsindry avy amin'ny namana aloha zao dia anisany hoe tena sakana lehibe ho an'ny tanora amin'ny fanehoany maizy azy satria araka ny tenen'ny teo ataina teo hoe mety hitarika azy ny namany dia misalasala izy hoe iza zany ny tena tokony ho arahako le ato an-tsaiko ve sa le tenen'ny namako dia namana ihany koa tena mitarika anao mihitsy anao izay zavatra fanaony dia nefa amin'ny maha hoe olona samy hafa antsika dia samy hafa ihany koa ny zavatra ilaintsika samy hafa ny tokony ho zava-dehibe amintsika dia nefa iny tsindry avy amin'ny namana iny tena sarotra be ho antsika tanora mihitsy le miala amin'le izy tsika raha teo be namana dia be dia be zany ny zavatra bahana ansaitsika hoe iza amireto zany le tokony ho arahantsika fa ny tena zava-dehibe moa zany dia le hoe ao an-tsaitsika iny le fanehoantsika ny maizy atsika ara-tsaina zany dia ankoatra ihany koa ny tsindry avy amin'ny tambazotra sosialy io moa zany efa tsy afaka miala amin'io intsony tsika satria fivoarana mandeha foana tsika ihany koa mila mivoatra moa zany dia tsy adosoana mihitsy le izy hoe mampiasa an'le tambazotra sosialy fa kosa nefa anisan'ny tsindry lehibe amin'ny fanehoantsika ny maizy antsika izay satria lasa mifantoka be loatra ao tsika mihena kokoa zany fifandraisantsika amin'ny olona akaiky antsika fa lasa hoe io indray ny tena namantsika voalohany nefa hafa ihany aloha le hoe olona samy olona mihitsy no miresaka mivantana izay ny tsara kokoa no le hoe tsika mifantoka be amin'le tambazotra sosialy ao vao misy zavatra ilaintsika dia hoe andeha hojereko ato izay dia nefa aloha zany tsara ihany hoe mifampiresaka amin'ny olona akaiky anao dia ny ray aman-dreny ihany koa anisan'ny mitondra tsindry ho antsika tanora amin'ny fanehoantsika ny maizy antsika tanora hozintsika teo hoe mety ho any amin'ny 15 taona dia efa lasaintsika hoe tanora mbola miankina be amin'ny ray aman-dreny izy ray aman-dreny no mitondra ny safidiny tsy manana safidy zany fa lasa manana safidy fa ny ray aman-dreny no mibahana be ao anatin'le izy mbola manoro foana ny ray aman-dreny hoe inona tsara ho anao dia nefa amin'ny mahatanora anazy efa miroso tsikelikely amin'ny fandraisana andraikitra izy amin'ny tenany sy ny fiarahamonina manodidina azy dia tokony hoe efa omena safidy malalaka izy zany fa ny torohevitra kosa nefa tsara foana na efa tanora ary tsika dia hafa foana ny hoe misy olon-dehibe olona efa manana traikefa manoro atsika rehefa manorina tsikelikely maizy azy ny tanora anankiray dia tsy maintsy misy sakatsakana foana eny an-dalana araka lasainy nareo amin'ny rahavavy teo hoe tsy maintsy misy sakatsakana foana eny an-dalana dia indraindray tena sarotra amin'ny mamaly hoe iza marina ary za ty tena sarotra io satria voalohany amin'izany mbola eo ampitadiavana sika hoe inona ary zavatra eritreretiko ty mety eto ve ty zavatra eritreretiko ty mety iova tamtamika eny tsy efa neno ny nofinofy hoe tianao an'ity za dia avy eo mahita zavatra tamika dia miova indray ny lalana dia mety hoe miova koa ny tontolo iainana ohatra hoe rivotra hoentin'ny tambazotra zao ohatra dia lasa miova ny tontolo iainana mety hoe talohantsika ohatrany hoe mampitahany taloha sy ny ankehitriny zany hoe taloha raha manao ohatra izao dia mety hoe izao ny fiatraikany dia izay mahatonga le hoe tontolo iainana dia ara-dalàna zany raha ohatra hoe mbola tsy mazava tsara valiny hoe iza marina ary za ty satria mbola andalam-pitadiavana foana hoe fa iza marina ary za ty dia faharoa amin'izay misy konkoa mety hoe tsindry
araka ny lazainy Estina teo trindry avy any ivelany ohatra avy amin'ny fianakaviana avy amin'ny namana avy amin'ny tambazotra serasera ohatra hoe mampitahantsika amin'ny hafa satria zay le tanora mampitaha foana hoe za ohatra zao dia hitina makitony nefa mandroso kokoa dia izany rehetrarehetra izany dia tena mampisafotofoto be tena mampisafotofoto hoe iza marina ary za ty mipetraka foana za le fanontaniana hoe iza marina ary za ty sa hoe sary asehoko fotsiny ty za eto ty fa tsy za tena za ty tena tsy hoe tsy za dia fahatelo sady farany mety koa hoe misy tahotra ao anatin'le tanora anankiray ny tahotra mety hoe tahotra tsy ahomby ohatra dia ao konkoa ny tahotra tsy hoeken'ny hafa satria menatra ohatra dia ny farany ny tahotra ny anao safidy mety hoe raha isafidy an'ity za dia mety hoe diso ve ty safidiko ty dia tena mampiembotra troapamitorina mihitsy ngama zay zavatra rehetrarehetra izay dia raha nareo roa ary zao hoe efa nisy zavatra ve na safidy hitanareo tsy haiko hoe ny ainanareo na hoe hitanareo ny ainan'olona dia hitanareo hoe nanenina na ianareo nanenina tamin'iny zavatra nataoko iny tsy dia fanaraka loatra amin'le maizy ahy iny nefa nataoko ihany dia lasa nanenina avy eo satria hoe mety ny ainanareo manokana le izy mety ihany koa hoe hitanareo tamin'ny manodidina anareo hita tena manodidina moa izany satria efa betsabetsaka ihany ny andram-piainana dia tena rehefa miatrika sakana izany ny olona anankiray dia tena hoe ohatrany hoe rehefa miatrika sakana sika dia tsy maintsy misafidy na ty na ty raha ohatra hoe misy sakana izany eo dia tsy maintsy misafidy anankiray tsika hoe na ty dia indraindray tena sarotra misafidy nefa raha diniana lalina dia tsy maintsy na dia tsy safidy ahinao dia efa misafidy satria safidy ataontsika izany na kely io na lehibe dia efa mampiseho tsikelikely hoe izy isika dia lara-pamehanany dia efa fantatra hoe eo ny zavatra lara-pamehanantsika ny tahotra tsika ao anatin'izay safidy izay foana dia misy koa ny hoe inona ny tena zava-dehibe amin'ny maha-isika tsika dia misy ihany koa ireo fotoana tsy dia tena hoe safidy zato isan-jato le izy fa ohatra hoe rehefa voatery manapa-kevitra ohatra fianakaviana hoe ty zavatra tsy maintsy ataonao nefa tsy zavatra nieritreretinao dia misafidy tsy zato isan-jato zany tena hoe anaraka an'iny dia rehefa avy eo ohatra hoe mahita olona hafa mamiratra ianao amin'le zavatra nieritreretinao atao dia lasa matahotra amin'izay hoe raha samy ohatrany hoe manenina zany manenina mihitsy moa zany hoe raha ohatra ka za zao nanao ariny dia zany namiratra ohatran'izay le izy tena izay fa akoatra ihany koa ny maizy atsika moa zany efa eo foana fa atsika no mila mikaroka le izy ahoana ny fomba anehoanao an'le izy dia matetika nefa tsika tsy mahafefetsem-po ihany koa dia lasa mivily mety hoe tesitra na malahelo dia lasa misy zavatra tsy voahevitra zany mivoaka tsy safidinao iny fa lasa ohatrany hoe mivoaka fotsiny le izy amin'le fihetsem-po tsy voafe mety amin'ny olona tsy fantatra ao akory ary le izy ny olona akaiky anao moa zany mety mahafantatra ihany hoe tesitra izy malahelo izy dia izay no mahatonga anazy manao an'iny fa mety amin'ny olona tsy fantatra ao mihitsy le izy dia iny nefa dia hamaritan'ny olona anao hoe ohatr'izay zany izy dia avy eo anao nefa rehefa tony moa zany dia tonga saina ihany hoe tsy tokony anao an'iny dia lasa nenina le izy nefa ianao zany mieritreritra hoe zao no tokony ho ataoko fa le fihetsem-ponao no tsy voafehanao dia lasa iny zany no hamaritan'ny olona anao hoe izy dia ohatr'izao ny toetrany ohatr'izao ny fihetsiny dia nefa tsy iny le tena maizy anao dia lasa ianao indray zany no manenina avy eo dia safiditsika moa zany ho fiainana dia tsika no miezaka hoe mifeny fihetsem-po na alahelo na tezerana na hafaliana ohatr'izany mba tsy ho hamaritan'ny olona tsika amin'ny zavatra tsy tokony hamaritana tsika zany le tsy tena maizy azy atsika fa ilaina ihany koa zay eo amin'ny fiainana hoe eo am-pandrasana mahita ny atona sy izany gazay hoe misy anitsiana lalana ihany koa zay fahadisoana natao izay marina hoe eo am-pikarohana ny maizy azy ny tanora fa tokony isy ihany hoe inona ary no ataoko hoe fikafika kely na astuce mba ananganana an'izay maizy azy ny tena zay
araky ny eritreritra hoe misy zavatra azo hifampizarana avy hoe zao no tokony atao mba ho hitangaikaingana mba ho tomomba naingakaingana le maizy azy ny tena. Ie, misy fikafika kely tsy haiko aloha zany hoe za hoe fa mahafantatra ny tena kokoa alohany amezako fikafika kely anareo. Ie, tena sarotra, misy tena sarotra fa amiko manokana aloha zany ny fikirizana sy ny faharetana ny tena hoe fikafika ahafantarana hoe maizy anao, dia ny safidy ataonao ihany koa dia ahafantarana anao mihitsy hoe tena zaty. Ie, avy amiko izay. Fa ankoatr'izay ihany koa mety hoe miditra any anaty fikambana iny anao dia iny mampivoatra anao tsikelikely hamoaka an'ilay tena hoe maizy azy anao, satria raha hoe tanora ianao dia mijanona amin'ny toerana misy ianao eny foana dia tsy mivoaka mihitsy ilay maizy azy anao, satria ianao zany ireo olona ireo foana ny fandraisanao dia nefa ny toetra tahafina amin'ny olona manodidina anao dia ireo zany no mifindra aminao dia iny foana zany no hitanao eo. Fa rehefa any anaty fikambanana any ianao na amin'ny sehatra maro samihafa dia any no ahafahanao maneho hoe le tena maizy azy anao mamoaka an'izay hevitrao nefa izay hevitra izay dia anisany hoe maizy azon'ny tanora iray dia rehefa any ianao zany mivoaka tsikelikely le izy, mety hoe maharitraritra ihany zay vao tena hitanao hoe iza mariny ianao, fa araky ny tenentsika teo hoe mandeha tsikelikely io fa tsy tonga dia hoe dingana lava be dia ho fantatra hoe iza mariny ianao, inona le maizy azy anao dia izay aloha zany anisany hoe tena tsara be mihitsy hoe miditra any anaty fikambana eny ianao mifandray amin'ny tanora toa anao mety olon-dehibe ihany koa efa manana traikefa afaka tafinao. Iny fampizarana faly angamba fivavahady ihany fotoanantsika. Nisy ve tamin'ny andram-piainanareo miresaka an'izay fikambana izay izy tsy nateo. Nisy ve tamin'ny andram-piainanareo zany afaka hifampizarana hoe tena nilaiko mihitsy le hoe na izy ihany nijoroko ny maizy anay ny tenako. Ie, raha tamiko manokana aloha araka ny tenen'Estina teo hoe tao anaty fikambanana no nahafantarako hoe iza marina, satria nisy fotoana nandeha nanao fifanankalozana iraisam-pirenena tany ivelan'i Madagasikara dia nandritra izay fotoana izay dia miaraka amin'ny olona tsy mitovy fomba fiteny aminao, tsy mitovy firazanana aminao, tsy mitovy kolontsaina aminao, tena samy hafa tanteraka. Enina dia sakafo hoanina tena samy hafa tanteraka. Dia eo indrindra no entiko hoe ohatra izany zao taty an-tanindrazana teo foana ray aman-dreny mitantalanao hoe aty indray fa rehefa tonga tany ianao dia tena hoe ianao rery lavitra ray aman-dreny dada sy neny tsy teo foana marary ianao dia ianao ihany no mandeha makany amin'ny dokotera mitondra ny tenanao any. Misy zavatra ilainao metsena ianao le olona tsy mitovy teny aminao dia ianao mandeha rehetra ianao mandeha makany. Dia tao anatin'izay indrindra no nahatsapako hoe iza marina zaty, satria tao anaty fiaretana tanteraka, tao anatin'ny aya, tao anatin'ny tahotra, tao anatin'ny fahasamihafana dia tao no mijoro hoe keza aty kay mahavita zao ihany, keza aty rehefa hoe zareko no alefa. Fa satria mbola rehetra hoe ho anilan'ny dada sy neny dia tena sarotra amin'le araka lazaina teo hoe manao safidy ohatra, fa amin'ino tonga dia hoe safidiko tia dia mandeha iny tsara tsy mandeha iny tsara, ohatra izay le izy anao foana iny nafantatra mifetra zany. Hatreto zany ny zavatra tsara afaka ataoko dia hatreto ny zavatra ratsy dia fahay tsara manavaka ny hoe eto ny tsara eto ratsy afaka ino ny lala mahitsy iny mamiratra ianao any an-tanin'olona mitondra vonay pirenena ianao vonay treo fikambanana. Ho anandray aloha zany dia mitovitovy an'izay any teo tahina teo izay ihany hoe miala amin'ny ray aman-dreny ianao mandrato fianarana. Any ambanivohitra moa zany mbola tsisy anjery manontolo dia rehefa hoe mahazo ny mari-pahaizana baccalauréat dia tsy maintsy mandeha mamonjy renivohitra mianatra raha mbola te hanohy. Dia manomboka eo zany dia efa tompon'andraikitra ianao aloha. Voalohany aloha tompon'andraikitra misafidinao hoe ianao no nisafidy andeha hanohy fianarana, dia efa ianao aloha zany tompon'andraikitra amin'izay safidinao izay. Ninona zany mitranga dia efa safidinao iny. Dia manomboka eo nefa iova aloha zany ny fiarahamonina, olon-kafa indray ny aramonina aminao
dia eo koa any am-pianarana ianao a fiarahamonina hafa indray koa izay miaraka amin'ny mpiara-mianatra sy ny tanora mitovy aminao izay. Eo amin'ilay hoe fiarahamonina aloha matetika izao tsika raha mbola any amin'ny ray aman-dreny dia ny ray aman-dreny foana aloha izany no lohany hoe rehefa misy zavatra atao amin'ny fiarahamonina dia ray aman-dreny no mandeha dia manomboka eo anefa ianao efa ianao izany aloha ny lehibe amin'ny eo amin'ny fiainanao dia manapaka ianao hoe za zany tsy maintsy anao an'izay zavatra rehetrarehetra tokony nataon'ny ray aman-dreniko tamin'izany. Dia iny aloha izany efa anisany hoe fanehoanao hoe izao no tena maha-izy azy ianao iza marina ianao tanora tompona andraikitra. Dia raha eo amin'ny hoe any amin'ny fianarana any am-pianarana zany dia tanora be dia be no mifandray aminao any, namana mety mpiara-mianatra tsotra fotsiny dia araka ny tenentsika teo hoe misy tsindry koa entin'izy ireny. Dia iny aloha izany dia tena mila hoe fanehoana amafisina tsara mihitsy ny mokondoha satria hitarika anao daholo izany ireo namanao ireo. Ianao tsy eo anilandray aman-dreny intsony safidinao zany sisa nitondranao ny fiainanao hoe inona no tokony ho raisiko avy amin'ireto namako reto inona kosa no mety ho vokatr'izay ny aoriana eo amin'ny fiainako. Dia ny ankoatr'izay rehefa any amin'ny am-pianarana moa zany namanao be dia be dia ianao zany mila mametraka foana hoe inona le soatoavina azoko avy any amin'ny fiarahamonina ny aviako inona le fanabeazana noraisiko avy amin'ny ray aman-dreniko sy ny mpiarahamonina tamiko azonao ampiarina ihany koa ireny rehefa eny amin'ny izay aleanao rehetrarehetra moa zany. Be dia be ny namanao fa le maha-izy azy ianao zany tsy tokony ho simbainao mihitsy amin'ny fifandraisana amin'ireo hoe manana zao soatoavina zao ianao dia tazomina foana iny. Dia eo koa le fanabeazana samy manana nanabeazana azy moa zany ny tsika rehetrarehetra fa iny ahafahanao mety hoe ianao mihitsy ara le hitarika an'ilay tanora namanao koa anatin'izay satria izy zao mety manana fanabeazana hafa mety tsy dia naomby. Ohatra hoe fanehoana safidy zao mety tsy dia afaka nanao an'izay izy tany amin'ny ray aman-dreny dia rehefa miaraka aminao izy zany ianao manome an'ilay izy azy hoe afaka maneho ny safidiny izy rehefa miaraka aminao zany. Sotranareo roa tamin'ny fampizarana fa raha raviko fehezanteny indray zany hoe ny safidy sy ny zavatra atao zany tena ahafahana manam-porofo hoe ohatran'izao fa raha mijanona anaty saina fotsiny fa tsy miseho amin'ny zavatra atao ety ivelany le izy dia maivana ihany. Tapitra sady ny 3 minitra andray an'ireo andro sy ny SMS tsika rehefa eo fa alohan'izay aleo isento kely angamba. Verina eto amin'ny fifaneraserana amin'ny vatantsika dia ny antso tarby izay azonareo atao ao amin'ny 22 443 90 na 22 442 09. Ny SMS kosa dia 033 08 850 02. Efa misy SMS voray ato andaovaka itsika reo. Rosavaty Ambatomanga ihany na tsapako ny maha-izy ahy dia tamin'izay hiditra université voalohany dia tsy mba nisy fisalasalana tamiko ny nandeha. Tapaka kely izy tsy ry salasalana angamba ny nandeha ny tianytenenina amin'io. Efa nanomboka fata zany tenany dia tena zay le hoe zay le teneniko teo hoe ny zavatra atao zany no amaritan'ny olona hoe iza marina ianao. SMS atsika manaraka ary. Salama tompoko, maha-izy azy za ety an-tanànanay dia lazain'ny olona be tsy miteny mahay be nefa
tena be resaka be sady tia mifandray aman'olona. Mety amin'ny fomba samihafa fa efa maizy azy zay efa zay le mampiavaka azy amin'ny mety arakaraka ny toerana misy azy ndraindray izy be resaka ndraindray izy be tsy miteny fa zany akory tsy miteny hoe le be tsy miteny izy na hoe le be resaka fa izy daholo zay fa mety arakaraka le zavatra resahana koa zao no mahatonga anazy hoe be tsy miteny sy be resaka. Salama tompoko. Za reny manana zanakalahy efa 5 taona mbola tsy miasa tsy mivoaka an-trano tsisy namana ahoana mahatonga zany fa sahirana za. Mety mila fatarina angamba hoe inona daholo ny zavatra raha ny taona zany aloha dia mino fa tsy vitsy ny ankizy 5 taona azafady tanora 5 taona mbola tsy mahita asa tena mino mbola betsaka tena sarotra ny ravi-pampianarana eto amintsika mihitsy zany mbola misy an'izay fa ny tsara tenenana azy angamba dia efa nyteneneny tena teo hoe asy miditra fikambanana izy mba ivoanany trano na manao amin'olona be mety hoe ny fitezana ataontsika ray aman-dreny azy konkoa ohatra no mahatonga anazy manao an'izany mety hoe misy fiantraikany le izy ohatra fa tsy haiko loha zany zay tena fanabeazana ataonao aminazy fa mety hoe zay mifiantraikany mety hoe bedibedy matetika izy dia zay mahatonga anazy hoe isafidiny tsy ivoaka samanhevitra ohatray fa zay miditra fikambanana na manao fa ekipa amin'ny sport reny zany tena zay no afahany mivoatra misy antso tompoko salama tompoko efa tafiditra ianao salama tompoko raha ohatra ka dinihana le lohahevitra raha dinihantsika le lohahevitra dia ny fahaizana mandinika ny tena ny tena baziny zany hoe ny fandinihana ny tena zany misy teknika kely tsotra kely atoroko anareo tanora misy dikany be io fitaratra io miroara ny filazantsika azy fa tsy ilay transparent akory ny fitaratra io dia io no tena mitondra indrindra ny fahaiza mandiny tena aloha voalohany eo amin'ny fitaratra io ny ahafantarana hoe inona ny tsy mety amiko inona ny mety amiko any am-panombohana zay fa nefa kosa nefa rehefa mahay mizatra mandiny tena ny olona anankiray dia mahatsapa sy mahafantatra ny maha izy azy izay zavatra izay tena tsotra kely tsy ataontsika hoe rendrarendra fotsiny ny fitaratra ina hoe ajejona fa tena misy dikany miaro misy asany lehibe misy filozofia ngeza be ny fitaratra anankiray faharoa madiso ny tanora ankehitriny dia ny mifaninana amin'ny hafa no mahamaika azy fa ny tsara indrindra dia ny mifaninana amin'ny tena zao ndray ny teknika atoroko amin'ny fifaninanana amin'ny tena miezaka ianao manana ny calendrier-anao amin'ny androm-piainanao androany tontolo rehefa hariva ny andro dia anjaranao mandinika hoe inona ny vitako sy ny tsy vitako tamin'ilay zavatra nieritreretiko atao androany ny tsaratsara indrindra dia manoratra hoe reto avy ny lista ny zavatra tokony natako androany reto vitako reto tsy vitako atsarainao ny zavatra tsy vitanao iny rapidro ary amin'ny alina alohany atoranao dia mieritreritra indray inona avy ny calendrier-ako rapidro ary inona le tsy vitako androany ka izato ny vitaina io rapidro rehefa vitanao isan'andro izay fandaminana izay zay le atao ny faninana amin'ny tena fa tsy mifaninana amin'ny hafa fa tena mandroso isika tanora raha ohatra ka mahay faninana amin'ny tena ny hafa atao fangalana lesona tota fa tsy iny akory ny fananana fa ny tena faninanana voalohany io anao mandroso tahaka ny hafa makasitaka tompoko sotra indrindra tompoko tena intervention ohatr'izany zany antso ohatr'izany ny tena mampanankarena ty fandarantsika ty inona manimarina fa enony tanora rehetra izay manaraka ty fandarantsika na ny olon-dehibe koa ary mbola afaka makalisona amin'ny zavatra mifampizarany teo tena marina zany avatra antsika manaraka salama efa za dia tanora 17 taona mianatra mafy aho mba te ho lasa polisy tonga vasoa amin'ny tanjona fikirizany zay ny fototry ny zavatra rehetra araka le tenen'ny teo hoe mila fikirizana
Afatra manaraka salama Eva za dia reny 20 taona fa afatra kely ho an'ny tanora tia avy sy ajaony fa tanorana tepolin'Andriamanitra ianao ka mahaiza mametraka safidy marina be izay le nitenentsika teo hoe mila mametraka ny safiditsika tsara tsika afatratsika manaraka salama tompoko misy tanora tena mihiba toe-tsaina tsy mahasamanohitra fahalemea fa mijanona hoe tsy vitako tsy mety amiko sy ny sisa atao ahoany tsika kosa hoe dia hijanona amin'le hoe atao ahoany fa ngamba torohevitra kely nomena hoe ohatran'le tenen'le amin'izay teo zao misy fombafomba kely madinidinika ohatr'izany ahafahana manamafy an'izay fahasahina sika mpiarina tsara reny manampy an'le fahasahina hivoatra kokoa zany hoe vitako io vitako io dia mandroso foana fa tsy mihemitra mihitsy fa tsy vita le atao ahoana fotsiny dia mijanona zany satria tsy lasa sakana indray iny salama avaty ambonay voandroy mametraka ny maizy azy veny tanora fa manomboka fahatanorana ny zesta iny moa zany tsy azontsika tanora ilana koa satria izay le mahatanora iny le hoe fivoarantsika hoe mihetsiketsika rehefa tanora ao anatiny hoe adolatsento angamba tia nitenenina eo hoe mizesta misy rivotra foana misy rivotra vaovao iainana dia tsy afaka miala amin'iny tsika tsy afaka miala satria fa ny tsara fotsiny angamba hoe tsy izay no atao mibahana be fa atao hoe fitaovana ihany rendrarendra ivelany sy geste lasa manimba ny maizy anao indray ary iny raha ohatra ka ino ataonao mibahana be afatra manaraka lanto atraty amandoto ihany mahaiza hoe avy any mahaiza zany izy dia nanao velorano tao amin'ny skoty olona kitaorina nefa nanao velorano dia tsy natao hatrin'inona tsony tena tsara io fikambanana io fikambana rehetrarehetra fa tsy voatery hoe skoty ihany fa mety eo amin'ny fikambanana hafa mety hoe FETV ny ahitanao hoe tena zay ny mahizy mety hoe fikambanana rehetrarehetra fa tsara daholo fikambanana rehetrarehetra rehefa fikambanana manabe sy mampitombo anao dia mety foana tsisy fikambanana manavina ratsy zany kosa ny ampivoatrantsika daholo ny tanjony eritiana mbato mirahavavy zareo na atsapako ny maizy azy dia nalefa ndray aman-drenina andeha irerina nao adidy teo amin'ny fiarahamonina manodidina matetika iny mihitsy no atsapahana an'le izy hoe tena saty mahavita an'izao akay afatra manaraka salama tompoko tena natsapahako ny naizy anahy dia tamin'izaho nianatra dia mba tsy nianatra be firy tamin'izaho mbola nianatra dia tsy dia tena nianatra be firy dia nefa za tonga dia mahay ho azy eny fanomezam-pahasoavana ho anao manokana zany aloha eny satria ny akamaroantsika aloha dia hoe mila mianatra mafy zay vao hoe mahay sy hitafita fa nefa na izany tsy tokony atoko tena be loatra amin'izay fa ny zavatra rehetra atao zany mila na ataoko hoe efa mahay ary dia mila fanatsarana foana tsy zavatra tonga lavitra fa azo atsaraina foana ohatra tsy kelikely salut anareo ao tompoko ny mahizy azy anahy dia za tsy dia metehatra be amin'ny ray aman-dreny izany fa za ihany dia efa afaka mikaroka ny zavatra tokony hahatsara kokoa marina be mihitsy zany efa vita zany ny andraikitry ny ray aman-dreny efa voavolavola tsara ianao tany amin'ny fahazazana dia efa afaka manomboka le miditra amin'le hoe tompona andraikitra ianao misafidy sy ny zavatra atao rehetrarehetra eo amin'ny fiarahamonina sy amin'ny tenanao manokana ohatra ny ray aman-dreny mamafy dia efa mitsimoka tsara izy mato mahatsapa hoe tena efa tompona andraikitra tanteraka salama tompoko na atsapako ny mahizao anahy dia ao mivoaka tao anatin'ny olana iray izany hoe mahavaha olana iny le anisan'ny tenentsika teo hoe fivoarana ara-tsaina hoe mianatra mamaha olana
tsika moa zany tsy maintsy misy olana dia mila atrehana iny fa tsy hoe misy olana dia inona zany eo fotsiny mianahana hoe tsy hitako zany izay ho atao fa izy zany zao eto efa hoe mianatra mamaha olana anisany efa fomba hanehoana ny maha izy azy ny tena izay resaka famahana olana izay. Salama tompoko, ahoana kay manala henatra fa tena sarokenatra be za nefa efa 12 taona mba te hiditra fikambanana masinana am-piangonana nefa na vao Tapaka le SMS. Za tsika fatarina hoe nefa raha vao mandre fotsiny hoe misy azao atao ngamba na ohatra izany dia efa menatra. Dia tondro kely fikafika kely analana henatra. Afaka miresaka amin'ny olona ao an-tranonao aloha ianao mody ohatrany hoe ataonao ohatrany hoe mandray fitenenana any amina fivoriam-be tsy haiko fivoriam-be aminaraka amina ministra ve ohatra dia ohatrany hoe ministra daholo zany ireo olona rehetrarehetra eo alohanao ireo dia miezaka miteny ianao manalaza henatra izay avy eo velatra kely indray ohatra hoe eo anivo fikambanana ohatra dia ohatra hoe mahita olona anankidimy dia mampivory andry zareo ohatra dia mitombo iny dia farany tsisy tsony ny henatra iny. Dia anisan'izay ihany koa zao ilay nitenen'ny namantsika tamin'ny antso teo hoe mijery fitaratra dia eo anao zany miresaka mijery ny tenanao dia eo zany ianao mahita hoe mihenatra ve ianao inona ilay tokony hamenatra anao aloha fataro ihany koa. Dia ankoatr'izay tsika moa zany zao ho an'izay efa nianatra kabary ohatra dia eo amin'ny fitaratra ianao no mianatra hoe miresaka dia ohatrany ahoana ianao rehefa eo amin'ny fitaratra iny dia efa fomba iray ihany koa andinihanao ny tenanao elanao amin'ilay hoe menatra rehefa hiteny eny amasom-bahoaka. Ny olona rehetra ngamba menatra daholo fa ny degré no samihafa na izay hiteny eto io ary menatra. Menatra nefa tsy mahita. Fa ny ho anahy manokana ifampizarako kely za rehefa menatra dia manao respiration alohan'ny hitenenako na ohatr'izany miaina tsara amin'ny orona dia mamoaka amin'ny vava miaina amin'ny kibo. Izay no tena hitako hoe miezaka manao izay mampahazo aina zany. Fa na dia manao azy zany nge misy taona tena tsy mety miala mihitsy ilay tao ohatra dia mangofotra mihitsy. Fa mila mizatra ihany koa dia miala tsikelikely io. Ohatra sandritra zao ty SMS manaraka ty hoe salut Eva, Ferdinand ty Ambositra ihany nahatsapako ny tena maha izy azy ahy tamin'izaho mbola 14 taona aho dia anisan'ny tafiditra pikabary aho amin'izao dia anisan'ny tsy azoko tsara le soratra tamin'ny 14 taona ngamba zany izy nefa nahatsapa hoe ohatr'izao dia lasa pikabary izy amin'izao. Matetika aloha le pikabary iny ilaina hoe olona manana maizy azy mahafantatra maizy olona tsy menatra. Mety hoe ho menatra izy amin'ny voalohany fa mivoatra tsikelikely araka ilay niteneniko teo hoe eo amin'ny fitaratra ianao miresaka ianao dia iny aloha zany fomba iray hanasaranao ny tenanao rehefa mandeha ny fotoana dia miala tsikelikely hoe menatra sy matahotra rehefa hiteny. Salama Eva, matetika ireny tanora mandray andraikitra dia voakihana foana hoe te atao hoe ohatrany te atao hoe bezesta ilay tenentsika teo hoe matahotra voakihana ny tanora dia lasa tsy afaka maneho ny maha izy azy ny tenany satria voakihana foana ninona zavatra atao dia na tena hoe tsara ary tena hoe farany herinao le zavatra atao dia tsy mbola masikihana foana ianao dia mety hoe kivy fa tsy entina makivy iny fa hoentina manova foana dia farany ianao amin'ny voalohany mety hoe miambakavaky ianao mandray andraikitra amin'ny voalohany ianao mety hoe misy tsy mety kely ny ataonao fa rehefa averimberinao ilay fandraisana andraikitra dia lasa zatra ho azy ianao avy eo zatra mandray andraikitra. Ilay zavatra tenen'ny olona mety ho marina mihitsy ilay izy mety hoe fanakianana fa tena zavatra misy tokoa ilay izy dia tsika mijery hoe tokony ho hatsarainao iny fa tsy hoe misy miteny dia veranao foana hoe zany hoe fialonana anao iny sakana anao tsy handroso fa mety ho marina ihany koa dia raisinao iny zany ho fanatsarana ny ao aoriana rehetrarehetra. Sady mba lasandra-piainana koa izy rehefa avy hoe zahay fa nanao an'ity na dia voakihana ary mety olona tsy mety
afaka manontany an'le olona manakena koa satria fandraisana ndraiky nandresahany teo dia afaka manontany an'le olona manakena hoe inona ary ny tsy nety tamin'le teo mba hanatsarana an'le manaraka. Ie. Mbola tsara tokony miezaka maka lesona sy mihaino ray aman-dreny koa ny tanora fa maro ny tanora mieritreritra fa izay rehetra ataony dia mety avy. Ie. Ilay ny tenentsika hoe mbola kelikely ny andram-piainana ho an'ny tanora raha mihoatra n'ireo ray aman-dreny tsy izany hoe ninona aloha izany fahaizana anananao eo aminao hoe tanora dia hafa foana ilay hoe misy ray aman-dreny mitarika ianao satria izy efa mahalala zavatra bebe kokoa noho ianao. Ie, na dia izay ilay hoe safidy mety hoe safidy ray aman-dreny izao ianao ny hanao an'ity zavatra ity nefa zavatra tsy tianao dia tsara foana mihaino ray aman-dreny fa tena tsara satria misy antony satria ianao tianao tsara. Fa ny hitako hoe tena la clé an'le izy angamba dia hoe fifampiresahana tsy misy faneriterena fa ny tanora afaka miresaka izay zavatra manelingelina anazy ao anatin'le safidy atao sy zavatra tokony horaisiny. Dia indray aman-dreny ihany koa moa izany eo foana anoro dia izay ilay hoe fifampiresahana. Fanakalo-hevitra hoe mety ve ty dada sy nendra ty zavatra ho ataoko dia zareo manondro hoe ie. Salama tompoko. Ny mahizao dia olona efa 20 taona tsy mihevitra ny hiditra na ara-pitiavana. Tsy mihevitra ny hiditra ny ara-pitiavana fa anampy ny mamako. Mety zavatra samihafa angamba izany. Fanga rehefa miditra ara-pitiavana moa dia tsy afaka manampy amin'ny mama kosa afaka miaraka tsara reo. Fa mety hoe izay mihitsy ilay safidy mantsy ilay izy. Mandeha tsikelikely ihany koa izy ao anatin'izay hoe mety hanampy ny mamany aloha izy any aoriana izy mety hiditra amin'ilay ara-pitiavana ihany. Salama tompoko, natsapako ny maha izy azy ao dia izaho ilay nianatra teny amin'ny université dia teny izaho no nanapaka ny rehetrarehetra ela ihany izaho no ny antohana. Izany ilay hoe tia karokaroka efa maha izy azy no avoakany ao anatin'izay hoe tanora izy efa tsy miankina amin'izaniza fa mavita teny efa afaka manapaka hevitra tompony andraikitra. Salama tompoko. Izaho lehilahy 20 taona mbola tsy manan'olo tiana. Inona no mety mahatonga an'izany? Eny somary mivoana kely ny lohahevitry fa tsy maninona fa ny antony mahatonga an'izany fa tsy dia tena hoe afaka zavatra be be ny antony mety mahatonga an'izany. Mety avy aminao, mety avy amin'ny fiarahamonina, mety avy amin'ny fitezananao taloha dia anisany mitarika. Mety avy amin'ny safidy nataonao koa sady tsy taona koa izany aza mieritreritra hoe tara izany. Salama tompoko, maha izy azy ana dia mba misolo tena ny data rehefa tsy eo izy avy aty Ameritsy atosika. Andray andraikitra izany, tanora mandray andraikitra. Salama tompoko, za koa mitovy amin'ilay hoe sarikenatra be Jean Aimé avy aty Betafy ihany. Dia averina hoe ny miala tsikelikely io izany angamba koa indraindray no mahavariana indraindray hoe tonga dia hoe ho afaka androany le henatra. Mieritreritritsika hoe aingana be ny fialana amin'ilay izy fa tena mandeha tsikelikely. Dia na misy fotoana ary ianao any ariana any efa mahatsiaro efa tsy dia sariko endratsony fa misy trangan-javatra anankiray dia miseho tapaka le henatra dia aika izany mbola misy henatra ihany ao anatiko ao fa efa haiko ihany ny aina niaraka tamin'le izy. Izay angamba tena zava-dehibe hoe tsy voatery hoe elana le izy fa hoe ahoana ny iainana miaraka amin'le henatra. Ahoana ny iainana miaraka amin'le henatra dia ianao ihany no mety ahita anazy hoe rehefa manao an'izao dia mahazo aina kokoa dia ina ny trandrahanao izany hoe rehefa ohatr'izao mahazo aina kokoa dia iny izany tsy mametraka izany ny ataoko rehefa ilaina le izy. Dia mila mana fahasahina konkoa satria izay fahasahina izay tena ilaina be mihitsy ny amin'izay fanasorana ny henatra izay. Avatra antsika manaraka salama za taloha tena
nanana nanana no maha izy azy ay a mihitsy nefa noho ny nanambady ao dia very le toetrako taloha tena kivy aho fa tsy tafaveriko intsony le izy tsy voatasina zany le maha izy azy iny le hoe tsindro sy tsika tsindry avy amin'ny olona manodidina anao a izy zao tratran'izay zany tena fa mila mihaino ny tenanao koa nefa ianao fa mety hoe le vadinao ohatra no manindry anao hoe zao atao dia lasa very le maha izy azy anao ohatra fa tsy haiko loha zany fa tadidio fa mety le na izy anao taloha ina no nitiavany anao a dia mila verina zany dia hoe aiza le olo tiako taloha dia mila verina tsikelikely zany iny mety mila fotoana lavalava ianao ameriana anazy a salama tompoko zany nahatsapako ny maha izy ahy tamin'ny zanandray kominio dia mba mangataka kokoa ho an'ireo mpanao vary tena raha-panatanteraka nahafantarany amin'ny maha izy azy koa fa tanana ho anareo mpanao vary ao dia masto fotoana fanaovam-bary fanaovam-bary izao afatra antsika manaraka mbola miverina indray za tompoko fa ny zavatra tena manahirana anazy zao a dia za nanao fanadinana zandary zay nefa le izy raha vao tsy nanam-bola dia tsy mba mahazo mety nanao fanadinana gendarme zany izy dia ambony be ny frais d'inscription zany angamba sa hoe inona ny resaka kolikoly angamba zany tianao resahany eto io zany dia raha tsika mahalala tsy miariary ohatran'ny tafika andreva tanàna iny hoe zay ny fiainantsika eto dia angamba ny sosokevitra hoe rehefa tena tsy mety ny mandeha amin'ny ara-dalàna dia so dia mieritreritra hoe hanao zavatra hafa indray tsy insiste amin'iny zany efa hoe mieritreritra manao zavatra hafa indray salama maha izao a maha ianao anao maha izy azy maha isika antsika marina fe sa manana ny personnalité zany olona maha izy azy ny olona anankiray fa itsika rehetra koa dia mety manana maha izy antsika iraisana zay le hoe culture zany hoe zay mahagasynygasy dia afaka zavatra iraisantsika iraisan'ny malagasy a salut nareo torina avy ety Belambo aho a dia lehilahy 7 taona tena nahatsapako ny maha izao ay a dia nahalalako fa manaja olona ary tsy mba tia ratsy mihitsy aho tsara be mihitsy le izy sotoavana zay no fampizarana azo ny vakina teto sy fampizarana natao androany a tamitra zato fotoana mandeha ny lera rehefa mahafinaritra ny zarana satria adihevitra foana fa dia ametraka ny veloma mandrapitafa dia mirary soa ny fiverenan'ny fandaharana raha riva amin'ny valo sasany dia makasitraka trany amin'ny heriny toy izao indray mankasitraka ny radio Don Bosco nandray dia mankasitraka anareo mpiandrehitra tany atokantrano tany dia aza misaraka amin'ny radio Don Bosco mankasitraka antsika rehetra nanaraka ny fandaharana efa dia aza misaraka amin'ny radio Don Bosco mandra-piona filoma tompoko Eva fibeazana miaina sy mity Eva fandaharana arahanao isan-kerinandro eto amin'ny RDB